Dimy taona izao no niarako taminao, niarady fankaty fampitantana tsy ny fandao. Ny didy akanjo natao ho an'ireo vehivavy vaventy sy nofosana no lamaody eto ny soa aminao ato amin'ny pejy ny katalogy 1,5 meva kokoa anefa ny bika raha toka voakojakoja amin'ny fahasalamana, koa toro-hevitra mahomby mba hijoroana mahitsy sy hampahitsy ny azon-damosina ary, na koa ny toro-hevitra sy ny sakafo tsara hohanina sy vadiny mba hanasitranana ny fanaitainana vokatry ny godro no eto ny pejy ny fahasalamana aminao. Ho an'ny tarehy kosa dia saron-tava vaovao indray, amandimandina ny tava no menanao ato anatin'ity laharana. Iopana bebe koa amin'ny vaovao sy ny fanazavana momba ny otrikaretina na ny poizitsela ebola, ny lahatsoratra atao amin'ny soa izay songadina ao amin'ny pejy 5. Ankoatr'izay, tantara sy tranga mahavariana ny tranga tany amin'ny firenena samihafa no asongadiny soa ao amin'ny pejy 7, toy ny nahazo ny lehilahy iray indroa RN12, ny momba ny saribakolo misy filahiny na koa ny momba ny panda cross. Fanadihadiana miendrika fitsapana kosa no atolotra ao amin'ny pejy 9, izay nampitondraina ny lohahevitra hoe hatraiza no ahafahanao mandainga. Ny pejy 7 toy ny mahazatra dia hitondrana aminao ny resto soa sy ireo karazana nahandro vaovao indray ho amin'ity herinandro ity. Tsy adino ireo lalaon-tsaina isan-karazana izay efa mahazatra anao atao amin'ny gazety soa. Aza adinoina ary ny maka ny anjara gazetinao soa dia ny rahampitso alakamisy maraina. Ni so pianatra, ni so atao anatra.